Resaka baolina kitra koa sika satria dia club mpanao baolina kitra maro no nahazo fanohanana avy amin'ny vondrona Filatex teny amin'ny kianja synthetique teny Talatamaty no nanolorana ny fitaovana samihafa ahafahana manohy ny fanatanjahantena ho an'ireto club ireto. Tsy nanafina ny hafalipony ihany koa zany ireo nahazo ny fanomezana ary dia nitondra ny fahafatana. Mitanora no avy amin'ny firenena resy lahatra amin'izany ny vondrona Filatex ka izay indrindra no naharisika azy hanolotra fanomezana fitaovana ara-panatanjahantena ireo club baolina kitra miisa 320 ao amin'ny diviziona faharoany i section Tana, Atsimrano sy Ambohidratrimo ary ny diviziona voalohany amin'ny mpanao baolin'ny polisim-pirenena na ny COSPN. Teny amin'ny kianja synthetique ny Talatamaty no nanaovana ny lanonana fanolorana ireo fitaovana fanaovana baolina kitra ireo. Androany za zay dia nanolotra fampitaovana ho an'ny mpanao mpilalao baolina kitra amin'ny 2e division ny section Antananarivo dia ankoatran'izay koa nomena ihany koa ny section mihitsiny sy ny section Antananarivo section Ambohidratrimo ny section Atsimrano ary ny ligue mba ahafahan'izy ireo zany rehefa misy match dia mba manana fitaovana hoe ara-dalàna zany. Zavatra nomena zany androany ho an'izy ireo dia maillot, jeu de maillot complet zany hoe maillot, short, faux bas dia baolina kitra. Zava-dehibe tokoa ny fampitaovana toy izao satria tsy ny fanasin'ny maha-olona rery no azo taizana fa ny vatana ihany koa amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Ary izay lafin'izay no tiako songanina manokana dia ny tokony hampiavaka atsika manao fanatanjahantena indrindra mpanao baolina kitra amin'izay le maha-olona izay. Ny maha-olona dia tafiditra anatin'izay ny fanajana ny lalàna, fanajana ny fitsipika, fanajana ireo rafy mpandamina rehetra entina mpandrosoana ny fanatanjahantena. Tsara fahatongavana ny fanomezana reto fitaovana reto satria dia ao anatin'ny dingana famaranana amin'ny fetinan'ny tompon-dakan'izao tontolo izao amin'ny baolina kitra raha teo isika. Tena tonga ao amin'ny fotoana ilana azy mihitsy izao fampitaovana fanampiana ataonareo izao ka dia mino zay fa tsy ataona iraraka tany izao zavatra izao dia fampiasaina amin'izay tena ilana azy tokoa izy ny tale jeneraly teo ary mba ahafahana mampitombo ny teknika amin'ny ankapobeny andreo tanora eto amin'ny faritra Analamanga. Fanohitra lehibe ho an'ny sehatry ny baolina kitra ny fampitaovana toy izao satria isan'ny miteraka sakana ho an'ny fampiroboroboana ny tanora malagasy sy ny sehatry ny fanatanjahantena ny tsy fahampian'ny fitaovana. Miandrandra vokatra araka izany ireto nahazo tombontsoa. Dia izay tompoko lasa tompoko vavy ny vaovaontsika tamin'ity takariva ity mankasitraka fenonao tsy nisaraka taminay mbola miaraka eto antsika ho amin'ny rahampitso ao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao dia ho amin'ny rahampitso indray ary veloma tompoko.